Ya, faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy indray ny fiadanan'ny tompony ao amintsika tsirairay avy. Androany dia misy fizarana ny ten'Andriamanitra indray entina hampaherezana antsika ao anatin'izao fihibohana, ao anatin'izao confinement izao. Ilaina foana mifampahery lavitra tsy inona izao lalan-danitra izao ary tena misy fihazakazahana tsy maintsy atao ary rehefa tsy mifampahery dia lasa ohatran'ny maimaina ara-panahy, lasa ohatran'ny matsapa hoe tena mafy be ilay lalan-danitra. Fa zao rehefa mifampahery indray nefa dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe mahereza amin'ny herin'ny faherezana, izany hoe lasa mahery ianao zany, lasa velombelona ny ara-panahy zany rehefa mifampahery foansika. Dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra indray ho aminao aloha voalohany indrindra, dia ho amin'ny ankohonanao, ho amin'ny tokantranonao sy ho amin'izay rehetra ataonao rehetra. Zay no ifampiraritsika soa eto ary azadiny ihany koa mivavaka ho anay mpanontran'Andriamanitra, mivavaha ho anay mba ahafahanay mampita hatrany mizara izay mahasoa atsika amin'izao fanompoana an'Andriamanitra amin'izao lalan-danitra izao. Zay ary no ela fandroantsika dia hijery afatra anankiray indray izay voalaza ato amin'ny baiboly dia tsy inona zany fa Andriamanitra zany dia afaka manome malalaka ny zavatra rehetra. Ao anatin'io zavatra rehetra io ny fitahian'Andriamanitra anao, ao anatin'io zavatra rehetra io famahan'Andriamanitra ny olana misy amin'ny fiainanao, ao anatin'io zavatra rehetra io ny fanasitranana rehetra. Eto amin'izao tontolo izao dia misy ny atao hoe ravin-kazo zay tsy haiko loatra moa na inona ny anaran'ilay orinasa mpamoaka lesy, fa misy ny atao hoe 150 maladies, izany hoe aretina 500 zany sitran'io tambava ilay ravin-kazo io. Dia tsara aloha zay, fa ny rahan'i Jesosy dia akapoka tamin'i Jesosy dia manasitrana ny aretina rehetra. Hoy ny Salamo 7:12 manao hoe izay mamela ny heloko ao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Ka ilay hoe manome malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika ninona zany ilaitsika amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra antsika malalaka zany. Inkerevana misy fotoana na tsy hivavaka azy ianao na tsy hangataka, fa rehefa mitoetra tsara fotsiny ianao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia omeny ianao manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Zay ilay hoe katsaony ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Misy fotoana na tsy mangataka azy ianao, misy fotoana tsika apresien'Andriamanitra mangataka, fa misy fotoana tsika na tsy mangataka aza dia omen'Andriamanitra. Na ny torimasotsika aza lazainy hoe mamy ny torimaso amin'ny alina, zany rehetra zany izy dia ifoazan'ny olona maraina, heretan'olona tory amin'ny alina, fa omen'Andriamanitra maimaim-poana ho an'ny malalaka zany, na dia matory azy izy amin'ny alina. Zany zavatra tiako ambara aminao dia zao hoe ao amin'Andriamanitra zany dia misy ny kapasite rehetra, misy ny opportunité rehetra, zany hoe ny fahafahana rehetrarehetra zany ahafahanao ho tafavoaka ho mpandresy, ho tafavoaka amin'ny vahaolana, ho tafavoaka amin'ny fiainana indrindrandrindra. Ka izay ny ampirisihako hoe aza dia maika loatra ny amin'ny resaka vahaolana na fanasitranana, fa midira aloha amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana izay efa fantatsika loatra moa izay toriteny malaza dia malaza nataon'i Jesosy hoe koa mibebay ianareo izy fa efa akaiky ianareo fanjakan'ny lanitra. Dia nitohizan'i Jaona koa ilay izy ny Matteo 7:faharoa any hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, zany hoe fibebana zany ny atao hoe mibebaka dia miova lalana. Amin'ny teny français izy dia hoe changer d'habitude na hoe changer de caractère, ny toetra mihitsy zany, ny habitude na ny fomba ratsy, fahazaran-dratsy miova tanteraka mihitsy, zay ny atao hoe mibebaka, mahafoy. Any amin'ny Ezekela indray izy dia milaza mana hoe afoy izy
miambo o ny fahotanareo. Zany hoe tena miavana amin'Andriamanitra mihitsy zany, manakaiky an'Andriamanitra mihitsy zany, tena lasa havan'Andriamanitra, lasa ankohonan'Andriamanitra ary zay le hoe olona mibebaka. Ka rehefa tonga havan'Andriamanitra ianao na ankohonan'Andriamanitra de omeny ianao daholo izay zavatra ilainao, mpiara-mandova amin'ny Kristy ianao, ary zay no lazain-ten'Andriamanitra hoe manome antsika malalaka ny zavatra rehetra io Andriamanitra zay ivavahantsika io. Ka tiako mampahery anao ry havanao fa tsy mivavabava-poana isika na mandany andro rehefa mivavaka, fa zao tena mahatsapa herin'Andriamanitra mihitsy isika, tena mahazo valim-bavaka ary azo tsapahitana. Ny mana milatsaka avy any an-danitra mety tsisy tsony, fa ny valim-bavaka azo tsapahitana kosa, ny fahasoavana dia misy zany ary afaka omen'Andriamanitra atsika zany. Zay ny ampahirizako anao hoe mahiriza mivavaka e, aza kivy mihitsy ny mitoetra hoe ho mpivavaka, na de esoeson'ny olona zay anao na de esoeson'ny olona aratsin'ny olona de aza kivy. Misy angery havana e, ny olona eny amin'ny fiarahamonina eny de menatra ny atao hoe mpivavaka, rehefa antsoina hoe mpivavaka na kristianina de menatra mpivavaka be, fanatika, tena mikisahana ro sekta tonga. Zany efa milaza aminao hoe tsy mampamenatra e le fanantenana ao anatintsika, tsy mampamenatra ny antsoina hoe mpivavaka, satria zao no izy le Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mahery, Andriamanitra afaka mampisokatra ny lanitra, Andriamanitra afaka manome malalaka ny zavatra rehetra mba hifanitsika. Marina le zany. Misy olona maro tsy ho vavolombelona, fa ny fiainany teo aloha tamin'izy mbola tsy mivavaka tsy mitovy amin'ilay fiainany efa mivavaka, satria omen'Andriamanitra malalaka ho anazy ny zavatra rehetra. Lasa misy lasa nahita asa tsara ohatra izy rehefa mivavaka, na hoe lasa tafita amin'ny fianarana, tafavoaka, ninina blocage teny an-dalana de tafavoaka, tonga amin'ny tanjona iriny ihany izy. Misy koa ny olona tamin'izy tsy mivavaka tsy nahazo zaza mihitsy, tsy nanananaka mihitsy, tsy nanana zanaka mihitsy zany e, tsy mety bevoka, fa rehefa mivavaka izy de nomen'Andriamanitra zaza. Ary ny Baiboly de milaza manao hoe fa ny zaza ozy izy de lova avy amin'ny Jehovah, fanomezana avy amin'Andriamanitra reny, arena. Ka ny zavatra tiako ambara de zao hoe Andriamanitra de manome malalaka antsika ny zavatra rehetra mba hifanitsika. Ka ninona angatahanao amin'Andriamanitra, inona ny tianao angatana amin'Andriamanitra? Angataka hery, hery ara-panahy. Mangataka amin'Andriamanitra ianao mba te hazo famonjena, mba te hazo fahasoavana, mba te hazo batisan'ny fanamasina, mba te hazo fanao an' Jesosy, mba te ho tafita amin'ny fiainana, mba te handrisany fahantrana, afaka ataon'Andriamanitra izy zany. Andriamanitra mahay manala ny olona avy amin'ny zezika ho eo amin'ny fitoeran'ny mpanjaka, manandratra Andriamanitra. Zay no zavatra ampahiriziko anao hoe tsy hoe ny olona tsy mivavaka ihany akory no manana an'izao rehetrarehetra zao, fa rehefa manana an' Jesosy ianao, io le zava-miafy ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Rehefa ao aminao Jesosy, manana ny zavatra rehetra ianao. Ny olona manan-karenany mety tsy manana fifaliana, mety mitebiteby, mety matahotra no faty, ary zay le zavatra tsy ananany nefa anananao. Tsika mieritreritra hoe manam-bola ihany, manana villa, manana 4x4, manana zao rehetra zao, zay ihany no tena hoe miadana sy hoe sambatra. Fa zadianao fa ianao manana an' Jesosy ao anatinao io, sambatra ianao, satria falifaly lalandavy ianao, mahery ianao, na anana aza ny loka ao an-tanàna de faly foana, mitsiky foana. Zay le fiadanana tsy ananan'ny olona hafa zay tsy manompo an'Andriamanitra. Zay ny ampirisiako anao hoe mahery iza foana e, fa io Andriamanitra io afaka mampifaly itsika. Rehefa manetry tena antsika dia asandratr'Andriamanitra amin'ny fotoan'andro. Misy angizy fotoan'andro zay, Baiboly miteny manao hoe aza ketraka ozy izy, aza reraka, midika teny hafa de hoe aza reraka, fa midika teny hafa de hoe aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa. Fa amin'ny fotoan'andro ny ijinjantsika raha tsy reraka isika, ijinja ianao raha tsy reraka, raha tsy mivadika amin'Andriamanitra, raha tsy miala am'izao lalan-danitra, zao fahasoavana lehibe, zao famonjena zay natolotra anao zao,
ho avy ny fotoanandro anankiray amin'ny falian'Andriamanitra ny andriavana. Tadio tsara fa Sara vatin'ny Abrahama dia efa 90 taona, 90 taona nefa dia mbola afaka nampifaly azy Andriamanitra nanome azy zanaka. Zay le hoe manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika. Ao anatin'izay manome malalaka zay mety misy miracle ao, mety misy zavatra tsy takatry ny saina ao, mety misy famoronana mahagaga ataon'Andriamanitra mihitsy ao, mety misy karazana opération mahagaga ataon'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao mihitsy ao zay tsy takatry ny saintsika, tsy azon'ny science expliquena zany, fa avelantsika ho Andriamanitra, avelantsika ho herin'Andriamanitra irery ihany manatanteraka an'izay eo amin'ny fiainantsika. Dia zay zany fampielezana fohifohy menantsika androany dia mahereza foana na dia mandalo fahasahiranana azy ianao, na dia mandalo fahoriana azy ianao, na mandalo zavatsarotra azy ianao zao fotoana zao mahereza foana azy kivikivy zany mihitsy ianao fa ianao nge olona manana fanantenana, ianao nge olona manana Jesosy, ianao nge olona miavaka amin'ny fiainan-danitra ry havana. Mety misy ny mandalo fahoriana ety amin'izao tontolo izao Jesosy no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naresy zao tontolo izao Jesosy. Aza manahy ny amin'izay hohanina, aza manahy ny amin'izay hosotrona, aza manahy ny amin'izay hotafiana, fa afaka omen'Andriamanitra malalaka anao mahay maim-pona zany rehefa mitoetra matoky ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ianao. Dia ary aho jerevantsika farany ary ny tenin'Andriamanitra, olona tokony anao ahoana ary sika, olona tokony anao ahoana antsika ao amin'izay toe-panahintsika izay. Dia ho jerevantsika aloha ny Petera voalohany, Petera faharotako fahatelo dia ny andininy faraika ambin'ny folo. Koa raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony anao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ya, efa nambarako teo fa ilaintsika mitoetra ao anatin'izay fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana izay. Fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana zany izy aza hoe fahamarinana, mandeha araka ny fahamarinana. Ny olo-masina ao amin'ny baiboly ao matoa nampian'Andriamanitra, narovan'Andriamanitra. Ry Daniel narovan'Andriamanitra tsy ho azon'ny liona, nakombin'Andriamanitra ny vavan'ny liona satria fahamarinana no hitan'Andriamanitra teo aminy. Teo anatrehanao ry mpanjaka hoe tsy nanao ratsy aho, fahamarinana no hitan'Andriamanitra teo anatrehako. Dia zao faharoa manarak'izay toe-panahy araka an'Andriamanitra. Manontany tena hoe ara-baiboly ve zao toe-panahiko zao? Fandraindray koa ny antony isian'ny blocage na ny fahorinana tsy mampandeha an'le fiainan'le olona, mampikorosofahana fiainana, dia tadidio fa sao dia mety any anatin'le fampona an'Andriamanitra misy totoana tsy rambina. Zay ny lazain'Andriamanitra hoe manompo an'i Jehovahandriamanitra reo izy dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esorina aminao ny aretina. Sao dia any amin'le fanompoana an'Andriamanitra no misy tsy mety. Dia zay ny tokony hananana an'le toe-panahy araka an'Andriamanitra. Toe-panahy araka an'Andriamanitra zany hoe tena ara-baiboly mihitsy ny fiainana, zany hoe baiboly mandehandeha, boky mivelatra vakiny zao tontolo zao fiainany hoe ino indray mpivavaka iny, ino mandeha fahamarinana, ino indray mahafinaritra iny ka, ino tsy mba mamitaka zany, ino tsy mba manao zany, tsy manao zavatra tsy mety zany. Zay le toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fahatelo farany aza miala ao amin'ny fahamasinana. Ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia tsy afaka misaraka. Raha tianao Andriamanitra hiandraikitra ny fiainanao, raha tianao Andriamanitra handray an-tanana, raha tianao Andriamanitra hanao miracle fahagagana amin'io aretina mahazo anao io dia hibebao amin'Andriamanitra ny fahotanao lasa rehetra dia manaova dingana vaovao manomboka izao mandehana ny fahamarinana. Fa sao dia misy zavatra tsy mety tao ary mety ho kapok'Andriamanitra koa le mahazo anao. Zany rehetra zany iny le dinihana daholo sao dia kapok'Andriamanitra ty mahazo anaty, sao dia famaizan'Andriamanitra ary rehefa fahaizan'Andriamanitra dia mila miova mandray fanapahan-kevitra vaovao.
Zay zany fampirizana amintsika androany tahiny tompontsika tsirairay avy Andriamanitra ny tahiry antsika hatrany amin'izao fahasoavana lehibe zay niraisitsika avy amin'Andriamanitra zao dia manaraka indray tsika mijery lohahevitra hafa azadino ny manisy j'aime ny pejitsika na ny journal dia partageo amin'ny maximum na hoe partageo farak'izay betsaka ny vidéotsika any amin'ny page, any amin'ny journal ny hafa, any amin'ny ami, any amin'ny tsy haiko hoe any amin'izay azonao hipartager anazy dia zarazarao mba ahafahan'ny hafa mahita ny fampianarana teo aloha. Ya somary natao fohifohy moa zany androany satria efa misy ireo vidéo zay tena lava teo aloha dia mba omena aina kely indray ilay izy mba somary atao fohifohy indray mba ahafahantsika mahazo aina tsara ao anatin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Zay zany fa dia tahiny tompo ianao Andriamanitra anie hikarakaraanao sy ny ankolanao hatrany ary aza matahotra efa tsy ho ela dia hivoaka ao anatin'izao situation misy na zao aretina coronavirus zao tsika tsy ho ela tsony dia hivoaka ao anatin'izao tsika dia tahaka ny voromahery indray ianao avy eo kopa-kelatra indray miaraka amin'ny hery vaovao ary tena andeha lavitra mihitsy. Amen ve zany? Zay ny tena ary mino fa amin'izao fotoana izao efa tena mipetrapetraka amin'ny programanao hoe raha tafavoaka soamantsara miala eo ty aretiny ty tonga ny déconfinement total dia zao ny ataoko zao ny ataoko amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zao indray ny fanapahan-kevitra vaovao raisiko zao ny projet ataoko dia zao tsodranao aloha amin'ny anaran'i Jesosy aho tanteraka ny nofinofinao sy ny fanirianao Andriamanitra ny anome malalaka anao ny zavatra rehetra mba hifalianao amin'ny anaran'i Jesosy. Veloma tokoa.